Mangan'ny alina ho zanaka. Nosoratany CD raha nantenaina Rabearnala. Lanto, olo-ravaka, lanto, arivony, ary leva no nanome aina ny tantara. Tsy olona ity manantona anaty andraso hoe marina izany fa tena tovovavy ity. Angamba mety ho izy tokoa ity ka. Manahoana ianao? Manahoana ny fatao tsy izy. Ohatry fatao tsy izy? Tsy izy ianao ka. Fa tsy izy? Azafady hoe? Indray azafady fa neveriko ilay olona ray izay ianao. Misy namanao mitovy amiko ve? Tsy toa tsy mitovy aminao akory azy izy saingy ny eritreritro no mampitovy anareo. Fa raha tsy mahadiso inona kay no ataonao eo? Miandro olona eto ka. Miandro olona? Miandry an'izy amin'izao andro efa alina be izao koa ianao? Tsy haiko e. Fa ahoana? Ka na ny olona andrasako aza ne tsy fantatro hoe izy. Dia misy olona miandro olona tsy fantatra tokoa ve? Za taka ny olona dala ve ny fieritreretanao azafady indrindra ary. Asa mety mba misy marika afantaranao azy ihany kosa angamba? Ny endriny ve ny bikany sa ny anarany? Asako endrika ny serina tao anatin'ny hazavan'ny aizina monja. Bika sendra ny fanotsy tamin'ny masoko tanatin'ny orafohy. Anarana napetraka ho tandindo ny fahatsiarovana azy. Varitena. Dia mikarikasy izany ianao io? Eny, indrisy tokoa fa isaky ny alina tahaka izao dia izay aranary ary foana ity toerana hitadiavako azy ity. Nefa dia mbola tsy nifanena taminy ianao hatramin'izay e? Ka tsy hitako izy. Nahoana nefa no eto amin'ity toerana ity no hitadiavanao azy? Satria teto no nahitako azy voalohany ary teto no nantenaiko ahitana azy indray kanjo. Mampalahelo ahy ianao. Izy no tena mampalahelo e. Tsy afaka nanampy azy akory aho. Tsy afaka nandray ny tanany. Nahoana kosa? Tanatin'ny ranomasy sy alahelo izy izay hitako izay. Te hanampy anao koa aho. Te hanampy aho? Mangoraka anao aho. Mahagaga. Fa inona mahagaga anao amin'izany? Inao ka moa fantatrao akory ary ve hoe izy ianao? Inona no nataonao ety? Ary iza ny anaranao? Fa raha tiana aloha ny anarako e. Ary raha nahatonga anao ety dia sendra taraiky hariva tena amin'ny namako nefa tsy maintsy andeha ody ny sendra anao teto. Tsy fantatrao ve fa sao dia olon-dratsy aho dia sahanao no manantona? Ny olon-dratsy sy ny olo-marina ange dia miavaka eny foana e. Ka tsika asianao arany izao vao mifankafantatra e. Tozana ihany koa mantsy nilazaina anà raha nijoro teto amin'ity toeran'ity izy. Ankehitriny dia toa fantatra sahady ny olana menjahady aminao. Tsy midika izany fa fantatrao aho. Vonina handray ny fanampiako ve nefa ianao? Ka inona nefa ny azonao hanampiana anahy e? Ny amin'ny fitadiavana azy ka. Fa inona ty mampiomehy anao? Toa mampiomehy anahy fotsiny zato ianao ka. Andray fa nahoana kosa? Zao e, tsy hoe hanosika ny fanampianao aho fa mbola mila fifankahazarana betsaka ny eo amintsika senao. Fa vonina nandray aloha ve nefa ianao? Ianao aza ve moa manolo tena saingy arakaraka ny olana misy ny fiaraha-miasa e. Raha mbola mieritreritra ary ianao dia tsy maninona fa aleo andeha. Ary izay verinao nisy akory no resantsika rehetra teo. Izay veloma ianao. Miverena aloha e. Ahoana? Miantso avy ianao e? Tsy maninona fa afaka manatitra anao dia eny an-dalantsika miresaka. Ie, tongosika? Ay. Ie, ao amin'io trano io zahay ireny mipetraka e. Ay ve akaiky ihany? Ie,
Ary to mbola mirehatra ny jiro ao aminareo izany ry fara ka mbola manjaitra tsy neny amin'ity andro efa mifiry ity ve za koa ary zao rehefa mody mbola nampy azoko mba lalina izany dia tsy sarotiny ve izy amin'ity ianao efa mifiry alina vao mody tsy mitebiteby itebiteby ahoana moa fa ianao ngamba vahiny aty tsy dia manjaka loatra ety aminay aty izany tsy filaminana izany ka tsy misy tebiteby loatra na dia hoe alina be ohatr'izao ary aho vao mody ay ve fa aveloko amin'izay aloha ianao fa andeha hody aho eny ary raha pisy maraina tongava aty dia miresaka tsara tsika ay fa iza hoany anaranao mbola tsy fantatro marina nge mioby ny anarako mioby dia veloma aloha mioby veloma fara aiza teto moa ilay trano nanaterako amin'ny fara alina maizina komboko efa to ohatra ny teto mihitsy na dia izany aho zany andraso hoe ohatra fa to fasana ity fasana fa ahoana ary izany sa ve nandalo an'ity fasany ity izahay alina sa koa izany tsy natadidy andraso aloha iodina ry ambadika ry indraika tia kosa ny misy lalana ka dia ry aloha ry koa misy trano ary andraso fa mety io misy ilay izy ka tia misy ankizy tamin'ny manatona anahy ary andraso anontaniako azafady angelahy ahoana tompo aiza ho aizeto lesy ny tranony tsy faratiana fara ve io ambany io ka ay io mihitsy dia misaotra lesy ay tsy dia koa ny eritreritra fa tena tiano izy saingy ty fasany tiany to tsy nilalovana alinako ary andrasa aloha anatonana ka zay ry tovolahy manahoana ianao tompoko manahoana ianao tsy izany fa tsy hankitady an'ny fara tompoko fara eny tompoko ka i fara mbola lasa mivoakany ay za mantsy ny reniny ay dia faly mahafantatra anao tompoko za mantsy namany ay mandrosoa ry aloha ianao raha iandry azy fa izany dia hitsaridina fotsiny eo dia mipetrapetrahiny ambony sezeny ary aloha dia misaotra indrindra tompoko fara koa tsy mba nanavatra hoe misy olona ho avy eoko jereo ny tranonay aza tena mbola mikorotana mihitsy tena mamenatra amin'ny vahiny tsy maninona re tompoko tsy zany mantsy fa mbola lasa mividy zavatra vetivetsy tsy amin'ny tsena ao ambany ao izy ay so maika aloha ianao io aza manafoana ianao fa tsy maika akory ka ay fa atao mbola tsy fahitako endrika ho ianao zany efa mba betsaka ihany izay tovolahy namany fary izay nefa ka zange tompoko tsy moniny ety ay asa mantsy ny tena ataonay any andrenivohitra any no tena mipetraka ay ve ary raha ny fanenana isy farandray voalina dry izany fa manana olana kely izay aho ahy dia nanolo tena mihitsy azy izy anampy amin'izany ay ve dia izay koa no nampandalovany aty raha nanatitra azy aho alina ay ve
tranonareo feon'olona ndraisana tokoa talohan'ny idiran'ny farindry. Marina tokoa izany. Eno a fa aiza koa ary ty farany mbola tsy tonga Lasa lavitra be nga? tia kosa anisy fa tany fa ingana anao fa misy vahiny ato ay ve efa tonga ato miobe? Efa ato ka. Manao any ianao? Izao hitanao izao ko. efa ela mihitsy izy izao no tonga teo ny andranao. Zany ve? Amin'izay ianao izany nanome fotoana azy tsy mba nanafatra akory hoe izy vahintsika. Dia sarotiny be amin'izany koa ve nefa miobe? Ka sahirantsaina mihitsy ange teto no neninareo saika tsy tadidiko anie lalina anakaty aminareo Aiza koa mariny tetsy amin'ny fasana tetsy ambony tetsy azy zao voagaga. Fa inona mahagaga anao? Ka tsika maligny to tsy nandalo teo akoriko. Ka vary ambany no lalantsika ko. Anao inona andalo eo moa? Dia ny lalanao miverina koa tsy tany ihany. Ay ve ka niveriko hoe nanitsy teoko. Dia ahoana? Araka ny fotoana dia tonga aty aminareo aza hoe. Sika koa ty tao mampimeko. Inona izany izao no resahana? Inona no azoko anampiananao mikasika ny tovovavy io? Fa zava-dehibe ho amin'ny miobo mihitsy ve nahitana azy? Tena zava-dehibe amiko mihitsy ry Fara. Mbola averiko aminao ihany fa tsy ampy eo amiko izy. Azoko mihitsy aloha ny toerana misy anao Asa ianao poniny ety ihany. Mety mba efa tandrotandronao ve izy? Ny anarany tsy fantatrao koa nge ny tena olana Bolava somary boribory endrika izy. Maranidranitra ny sokany amin'izato takola karavany reto fandainga anankiroa. Eny izay tokoa aloha ny fanambaranao ahatry ny alina Tsy mety afaka atao tsaiko ny endriny. Te hanampiazy ianao hoe ianao teo? Amin'ny fomba hoana tokoa moa? Ka teo indrindra no mbola nikirizako ny alanenina ny andry azy teny amin'ny toerana io nandritra an'izay andro maromaro izay. Dia ny andro te tokoa ianao nefa tsy nandalo intsony izy hatramin'izao. Baka ny saiko ankehitriny ry Fara. Sao mba nisy nanjoa azy koa aza tamin'iny alina iny. Ay mipetraka ihany koa izany nefa saingy sarotra inoana. Asa re navesatra loatra tao anatiny ny alahelon'ny reniny ka nitarika famozam-po azy. Dia mety hoe namono tena ve izy ozy ianao? Ahy tokoa izany rehefa tsy nahita azy ahy. Eny nefa firy andro aty aoriana aza ve mbola tsy naharenesana vaovao ny tanàna. Dia aiza nefa izy Toa voagadra sahady ianao ry mioby Tena gadra tokoa ary Fara. Ary tsy haiko izay anton'izany. Raha ny tena marina dia ny famahana n'izany gadranao izany ry mioby no azoko atao sy hanampinanao Tsy azoko. Mbola azonao atao tsara ny mikosika azy ao anaty eritreritrao. Izay ny fahafahanao anao. Dia izany ve mba vahaolana hitanao ry Fara? Eny ry mioby Ina ihany aho tsy nandany fotoanako taminao akory na dia kely aza. Atrakao ny lohanao ry mioby niditra ao amin'ny fiainana ianao. Tsy tafiditra akory anefa ianao dia niala teo amin'ny fiainanao izy. Sady tsy namelana dia fahatsiarovana iray akory aza. Hikarika azy anefa ianao. Na dia manerana ny vazatany efatra azy ianao ho sarotra izany. Mba raisy ihany iray ny teniko Moramora fa izany koa ve no atao ampisafoantsika eto Ka izany no izy ry mioby sahirana amin'io ane ianao Fiainana indray mpimaso ve no andravanao an'izao rehetra izao Ka nanafatra tamiko tokoa ne izy fa maninona ianao no mikasany hamotika ny fiainanao anatin'ny minitra vitsy monja. Inona ny dikan'izany? Mifoazy ianao amin'ny toromasonao. Faritena. Aiza koa ary izany mandondona izany? Sady amin'izay
izay amin'ity andro ny valo raha alina andraso jerena manahoana ianao fato afaka mampandrosa ve fa ny masoko ve no mandrosa tena izy ty afaka mandroso ve ho aza mandrosoa ianao hoe efa ela tokoa izay ny andrasako anao izay reo olo tsy fantatro andray zany afalika ito ampahitana anao mitady anao foana hatramin'ny andro nahitako anao voalohany iny nefa tsy nahita anao fa taiza foana ianao ho aiza moa nalahelo anao tokoa ary tovavy lalana efa nandehanana iny anako taminao voalohany iny ka nazaza tsy afa miala aminao tsony fa nisy inona aloha e ary afaka ve ny ati-tsainao afaka ve ozy izy ianao asa mbola mety ho afaka ihany tokoa angamba ny fony mystera lalina tamiko loatra ny fiaonana taminao tsy nanenenanao ve ny aonanao tamiko eny e ny tsy fahitako anao tanatin'izay fotoana rehetra izay no nalatsabava matetika fa nanenenako ny aona taminao nefa ankehitriny hitako ihany ianao fara samy olona loatra ianao a namela soritra ra lehibe tato anatiko ny fiaonantsika iny ka zary aretina ho azany tsy nahitako anao indro ary fa miverina atao tranonao ankehitriny fa inona tokoa aloha no nampiverin-dalana anao e tsy haiko ngamba alaheloko anao ny antony alahelo anahy fa anga mba nalahelo anahy koa ianao nalahelo anao tokoa ka nahoana ary ny nandeha tsy namela na dia nianaranao akory azy ianao satria tsy mbola tamin'iny ny fotoana voatondro amin'izany fa sady tsy mbola nio ihany koa andray koa mpivary tena ihany antsoina fa izay aza no tiako antsoinao ahy fa nahoana kosa e izay aloha e eny e ny fahitako anao aloha izao no tena zava-dehibe amiko raha izany dia manekeza lazaiko ianao eno a hatramin'ny voalohany nahitako anao iny no efa babinao sahady a eny fa na dia tsy mbola fantatro akory azy ianao dia fitiavana venona nesika anao anantona iny alin'iny toy nisy hery avetrany ny sarika anantona anao vo afilavitra fotsiny mbola veriko aminao ihany anefa fa tsy ilaina akory izany fa ahoana indray kosa e tsy ilaina ny fitseranao ampijaly anao ange izany tahaka an'izany any le nionako taminao voalohany iny tianao ange ahy e dia ity olona tsy fantatrao akory ve izany ianao fa maninona ary ianao tombo fony mistery amiko fa izany eo ihany fa sao dia mba misy sakafo aloha ato aminao efatra maraina mantsy izao no tsy ny sakafo ay andraso fa misy masaka tokoa ao sady ny sakafo tokoa ny andrahoana fotsiny fa tsisy mihinana akory mba arysoa ihany azafady e ao ary maninona moara mba miara-mihinana amiko eto ianao eny tokoa hoe raha mba miara-mihinana aminao angamba mety mba azotomana ihany iza moa le anaranao tsy tsaronao mba amin'ny anarako satria tsy nirarahana mihitsy ianao tamin'ny fotoana iny mioby angamba moa izay mioby tokoa diso nefa ny fiveranao fa
le tika tsara tato anatin'ny saiko ihany koa izay ay fa za angamba rioby andeha amin'izay maninona velao angamba ho andeha amin'izay efa mandeha ihany ny fotoana andray dia tsy nisy ora firy akory ianao ve dia andesa ady leo ary andeha mba marina mandalo ianao dia miserana dia lasa tahaka ny rivotra sy ny tadio avy eo mamela taketra ho an'izay ny lalovany mandalo tsy hita hoe ahoana fa mandratra ny foko fotsiny tsy afaka nijanony leto ary miompy ny tena marina fa maninona nefa zao raha mba maraina ny andro vao mandeha tsy mety izany satroko dia sary tokoa saingy ahoany leo amin'ny manaraka dia manaraka roviana izay tianao hiverenana ihany ny hiverenanao ary za amin'izany rehetra izany sa ahoana ary efanao fotoana tsika sy ianao ka roviana nefa asa roviana ary raha pitso maraina ary dia tonga eto ianao raha pitso maraina kosa ve ohatrany tsy mety amiko ka roviana ary ho aleo amin'ny larobe hariva ohatran'izao alina ohatran'izao raha tsy mampaninona anao fa maninona raha mba atao atoandro kosa tena tsy afaka ary miopy raha voandro atoandro aleo amin'ny hariva ihany fa inona ary no antony tsy hitako sy ambara aminao fa zay fa andeha eny ary velomy ianao velomy miopy zara fintan'ny alina ve no nitsofany rivotra ny mitovavy no eo masoko amin'ny fotoana tsy ampozina tampoka teo dia lasa ary tampoka tsy nampozina ihany koa dia tonga toizay ihany koa dia tsy hita eny tia fantatra azy babony ary tia azy tanteraka ny foko tena olana sazalana mandriny iza koa izany ary ny fa le zazalahy tonga teto iny miopy ve raha ny fijery azy tokoa dia hita ho manana olana mavesatra izy tao rediredy ihany ny azy reneny ka dry fa rediredy ahoana retsy ka hitanyneny tery amin'ny arabe tery akaiky ny trano tokana ny nahitako azy ny alina iny rehefa nanantona azy dia no hevery fa le olona nandrasano dia teo no nifakalalana voalohany ary tsikaritra tamin'izany tokoa fa miady saina rery izy fa olona iza retsy ny nandrasany teny ka na izy aza hony sy mahafantatra an'izay olona andrasany akoriko fa ahoana koa izany vehivavy voindray mandeha izany no hitany teo amin'ny toerana io dia izay no nofinofisiny foana ka izany ve retsy izany tokoa ary hita ho mbola vahiny izy ka tsy mba mahafantatra ny toerana io sy ny lazany amin'ny matoto dia sanatry tokoa ve retsy ka naran'dolo izy
raha ny firesan'ny rehetra tamiko aloha dia efa ampiafantarako an'izany roneny raha andolo tokoa mioby izay no mahatonga azy mirediredy an'io tovovavy tsy fantany io. dia ahoana ozy izy indri taminy ka tsy mbola te hanampika azy amin'izany aloha aleo fa ezahako sotomina tsy kelikely iny ihany ny sainy. tena mafy tokoa no mahazo azy raha izany. tena mampalahelo roneny dia mahay izy ndri manorotoro azy tsara fa dia ny fatiny ny alain'ny fianakaviany aty raha tsy mahay andrasy fa ezaka anao izay faraheriko hanavotana azy. fara ahoana misy antony manokana anaovandrian'izany amin'ny zazalahy iny ve antony inona koa zary fara azo diana fanina inona koa ny eo ka tsisy an'izany. efa nandalo tamin'ny taonandringa ary zanako malaly fantatro tsara ny setroka sy ny tomany. voasariny tokoa ary neny resiny sahady tandremy ihany koa nefa ny mitsapy amin'ny azo tsy fantatranaka. izy azy tironeny to mbola tsy tompony tenanyko. mbola tonga saina izy ary ahafantatra anao dia rovina nefa izany. fara ahoana ilazako zavatra ianao fa misy inona hitako ihany le tovovavy ahoana izany hitanao oviana tonga tao an-trano mihitsy izy alina tonga tao aminao eno dia ahoana saingy to le fiaonako tamin'ny voalohany ihany ry fara tahaka ny aloko anserana ihany izany rehetra izany efa fantatro ary efa napozy tokoa ny aviana ao aminao amin'ny ora tsy apozina ohatran'izany. fa ahoana dia ahoana nefa osy taminao ka tsy hita izay resaka vita ary mifono mistera avokoa ny resaka rehetra teo. iza hono ny anarany ka tsy mbola nambarany tamiko akory azy izany. ka amin'ny fomba ahoana no ahafantarana azy amin'izany ary nanontany azy tokoa saingy tsy nety nilaza tamiko izy. malahelo anao ihany ary mioby amin'ny alarobia indray no fotoana nomeny aka asa na ho avy amin'izany izy na tsy amin'ny larobia amin'ny larobia ariva dia tenanao ary mioby hoe andao any aminay amin'ny larobia ariva nefa dia anaiky an'izany ve ianao fa ahoana moa tsy anaiky ny fanasanao kosa dia hoany izany ianao eny tsy maninona mihitsy na mandany ny tontolo androko any aza ka tsy maintsy moto kosa amin'ny ariva ko raha mijanona any aza moa maninona ka tsy misy be dia nge izany hevitra ka mehana koa ny ianao izany ka dia ataoko aizany tranoko sy ny fotoanako amin'ilay olona tsy fantatra zava-dehibe aminao tokoa ka sarotra kisoka amin'izany ianao ory fara ka nany hoe anampianao aza ve tsy nitady azy ka noho n'izay izy tia hita dia davinao tsy eo anaminy indray eny mba eritreritra nasanao ihany iny fa azo atao mampisafoka mba gaga aminao ty ihany koa aka dia ahoana ry neny natao amin'izany raha pito izany no avy ao aminy ao indray ilay matotoa dia ahoana tokoa izany retsy izy aza efa tsy mahatombona mihitsy amin'ny fiandrasana n'izao fotoanan'izao tia misy hevitra retsy ahoana ry neny mandeha anainga andrimaka eny amin'ny dadaberan'ny velom-panao dika azy dia aza vao amenarak'izay fa omeny fanefitra indri etindry miady amin'izany to marina tokoa izany hevitry neny izany izay no tsy mba tatao tsaiko zoa mihitsy dia mandehana makeny mbola vitany io fa aza matahotra ie zao dia zao mihitsy tokoa dia anderiny tsotra dia tsotra ny fampiasana ny reto fanafodiny meny dadabe irainy velo reto
Ty vovokazo ty zany a ahositra amin'ny atoka rehefa andeha hoany, ary reto kosa atao ampaosy. Ie, mety reto rangaha. Tena efa dila tamin'ilay orana tongavany farany tato amiko izao izy nefa mbola tsy tonga ihany. Fa ahoana ary lasa izandray izy sa ve dia tena mpametaka tsotro izao iny, mankahia loatra ny mieritreritra an'izao ka mariny. Izay kosa eny angamba ka ary andraso haingana aloha voaina. Dre fa toa fara Mioby, tena no iveriko fa efa izy ianao. no iverinao fa izy? Angamba mbola tsy tonga ao ny vahiny andrasanao? Hatramin'izao ry fara. Fa ahoana koa? Fa inona aloha nataonao aty e? Mba nieritreritra anao a dia tsy tafandromandry mihitsy e. Nieritreritra inona? So maninona ato ianaoko? Ka raha misy maninona ato inona moa mba ho vitanao? Za aza mbola lehilahy fa ianao vehivavy. Ka iza no mahitako? Na dia antsy fonjeo fotsiny ihany aza ve moa tsy ho vitako e? Fa mbola aharitrera ve aloha ianao e? Mba aleo aloha za androso ry mioby a. Eo ary mandrosoa. Ie, Za eto ty efa tena miandry azy fatratrako, mitsanga mitoetra fotsiny. io le efa napoziko ihany hoe mety tsy ho avy eo mihitsy ny vahinaoko. Mandreraka be na mieritreritra azy azako. Dia inona zany izao no ataonao? Ianao koa tia ny olanako. Za ve moa tsy atory rehefa tsy tonga izy? Ka afandray raha mba efa nahita maso anao toy izao ary mioby a. Mba mitombona ihany koa ny saiko. Eny e, misaotra anao ihany aloha mba mitsinjo anahy toy izany. Ka nanahoana retsy? Tena nandaitra tokoa ny odiny dadabe iray velo ry neny a. Zany tokoa ve retsy? Tsy nisy tonga akory tao. Zany Ie, andrasana fa tsy nisy e. ka efa fatany deliny loha fa izy zavatra iandry azy fotoany ny antony tsy nahatongavany intsony retsy a. Za efa niomana fatratra mihitsy araka ny afatry dadabe iray velo tamin'ireo ody fiarovana. Dia ahoana ozy izy miompy? Ka inona moa ry neny ny olazainy eo a? Ny rediredy tsy misy farany amin'ny tsy fahitan'ny olona andrasany ihany. Mampalahelo akiko. Fa mangina aloha neny fa toa tia tamin'ity izy. Dia ny tokoa retsy. Manahoana nareo mianaka? Manahoana mioby a? Manahoana ianao anaka? Toa tsara resaka ery nge izany fahitana anareo mianaka izany e. Efa vita avokoa ny raharaha dia mba miara-mipetrapetraka eto zaiko. Hay, Ie, ka inona ty atondianao ry mioby a? somary mba vita loloha ny asa tany amin'ny chantier dia mba afaka aloha e. Ay kosa? Fa avela kely aloha nareo roa mba andeha hivoaka kely ahy e. Ndre, fa sao mandroaka ny ainy kosa aloha ny fahatongavako e. Andeha hijery kofehy kely anatsena anjairako raha riva. Ka maninona raha andehanana isy farany vetivety raha ohatra ka... Tsy maninona re. Aleo izy ihany no andeha ihany fa izy ihany koa nge no mahafantatra an'izay ilainy ihany e. Ay, Iloasako vetivety ary aloha nareo roa a. eny ary neny a. Ie, ka nanahoana ny alahelo tao? Miala heloko ve? Ny alahelo an'ilay olo tsy fantatra tao mistery. Mandreraka e. Misy zavatra mba tiako aletika ao an-tsainao ihany ry mioby a. Inona izany? Ianao ve miny fisiany matotoa?
toto mino fisiny ireny ve ho ahy ianao? angano ihany angambo izany. Angano ianao a? Asa ny sasanyindray to milaza fa anisan'ny finoana mampiavaka antsika malagasy zany. Ny kolontsaina entina hitezana sampitana azy no samy hafa amin'ny samy firenena. Atao samy mino ny fisiny avokoa. Fa inona ny tianao ampifandraisina amin'izany amin'ny resakantsika eto Rofara? Fanahany maty ka misangana amin'ny riry manadala sy mampitahotra ny sain'ny velona. Tsy mbola sendran'izany ka sarotra amiko ny anaiky an'izany. Mandalo miserana eo masonao izy amin'ny fotoana tsy ampozina rehefa alina ny andro, ka lasa toy ny rivotra tsy samy fanatry tava aminao amin'ny andro mazava. Tsy mamperitreritra anao ve izany? Matotoa ve ny fiheveranao azy? Manakatra anao ka tsy mamelanao iain'ny fahamarinana izy. Tsy izany velively. Tsy sanamela fahasarovana eo aminao izy. Eny fa na dia nianarany aza. Eny tsy nampafantariny anao izany. Zanaky ny alina hono. Ary farany tsy misy fotoana ao anatin'ny ray andro tsy hanononanao ny anarany. Dika izany fa mahery izy. Hery ny fitiavana. Ahirato mihitsy ny masonao ry mioby a. Zanaky ny alina izy tovavy teny amoron-dalana no nahitako azy Rofara. Varo tena no nahafantarako azy. Toa ohatran'ny tsy izany anefa. Manam-pinoana Rofara. Manam-pinoana ka tsy hifanihatra amin'izany mihitsy. Efa sendrazy nge ianao izao e? Ao ah. Jereo ange e? Tia eto raha sa hivoaka amin'ny andro mazava izany ny zanaky ny alina anao. Sasany ariva koa dia efa mangina tanteraka izany lalan'izany. Jereo na fiara iray aza raha tazana mandalo-tsoa. Tia lalany tia mihitsy koa moa izany no efa mangina koa e. Ary aleoloha hafainganina ihany no dia. Dia andalo eto amin'ilay toerana etsindray azy any. Toerana mitahiry fahatsiarovana ho ahy. Teo tokoa mantsy no nahitako azy ny alina iny. Tovavy tsy fantatra akory izay momba azy hatramin'izao. Fa tsy misy olona ve amin'ny toerana io izany? Tena vehivavy io. Dia ianao tokoa ve io? Andraso aloha hiazakazahako mihitsy. Ianao tokoa? Fa toa mioby. Andray? Fa inona ny ataonao aty? Nitady aho? Nitady anao? Andeha hody aka? Ary neveriko fa nitady aho ianao. Ka raha hitady anao aza aiza moa ny ahitako anao? Iza ny olona fantatro fa mety hafantatra anao? Ianao lasa tsy mamelana dia ny anaranao aza. Dia izany no mampalahelo anao e? Fotoana ny fanomezana, ny andro anefa tsy tonga akory ianao. Ka tsisy azoko atao mihitsy ange mandeha amin'ny fotoana ohatran'ireny ry mioby e. Amin'ny fotoana toy inona? Amin'ny fotoana toy inona no tianao hisehoana amiko dia eo ianao. Ary rehefa amin'ny fotoana inona no tsy tianao ankanesana ny amiko dia tsy tonga ihany koa ianao. Diso tianao loatra ve dia izany ny anaovanao ahy? Ono avelanao anazava ve aloha? Mihaino fanazavanao aho. Eny e, nanao fotoana taminao tokoa fa tsy nanao fotoana taminao miaraka tamin'ny olo-kafa. Fa olo-kafa iza? Efa fantatro fa tsy maintsy ho zarainao amin'ny olo-kafa ny fiainanao. Fara ve? Fa ahoana moa no tokony hafantaranao fa ho avy tany amiko Fara tamin'iny alina iny? Sa marina tokoa ve ny ahiahan'ny Fara momba anao?
ahoana ho a Record FM nanolotra anao teo natsangan'ny alina ho zanaka nosorata ny sedera nantenaina rapiarinala Lanto, olo-ravaka lanto ary vony ary arliva no nanome aina ny tantara nandray feo sy nanatsotosa miary fi natsangan'ny alina ho zanaka mbola hitoy